Hebreo 10. Tsy fanehoana ny tena izy tsy akory ny lalàna jiosy, fa tadidin'ny zava-tsoa ho avy. Tsy mahatanteraka velively ny olona manantena an'Andriamanitra ny lalàna jiosy, na dia naverimberina isan-taona hatrany hatrany aza ny fanolorana ireo sorona ireo. Fa raha mba voadio tanteraka ho afaka tamin'ny otany tokoa ireo mpanao izany fanompom-pivavahana izany, dia tsy hoenjen'ny fieritreretany intsony ka ho nitsahatra nanolotra sorona. Ny asan'ireo sorona ireo dia ny mampatsiaro ny olona isan-taona ny fahotana, fa ny ranombolahy sy ny ranosilahy dia tsy hanesitra ny fahotana na oviana na oviana. Noho izany, fononidina teto amin'izao tontolo izao i Kristy dia niteny tamin'Andriamanitra hoe: tsy nilainao ny sorona sy ny fanatitra, fa tena no namboarinao ahy. Tsy sitrakao ireo biby dorana eo amin'ny alitara sy ireo sorona ho fanalana ny ota, ka hoy aho hoe: ity aho, Andriamanitra, tonga hanao ny sitraponao. Fa izany no voasoratra momba ahy ao amin'ny horonam-boky ny lalàna. Ary hoy koa izy: ity aho, Andriamanitra, tonga hanao ny sitraponao. Koa dia foanan'Andriamanitra ny sorona taloha rehetra, ka soloiny ny soron'i Kristy. Ary satria no tontolo sain'i Jesosy Kristy ny sitrapon'Andriamanitra, dia voadio afaka tamin'ny fahotana isika noho ny naloloran'i Jesosy Kristy indray mandeha monja ny tenany. Ny mpisorona rehetra dia samy nijoro isan'andro manao fanompom-pivavahana sy manolotra matetika ny sorona fanaony, izay sorona tsy manesitra ny fahotana velively. Fa i Kristy kosa dia nanolotra sorona fanalana ny ota indray mandeha monja, ho sorona manan-kery mandrakizay, ary efa mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ka dia eo izy ankehitriny miandry ny hanaovan'Andriamanitra ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Eny, i Kristy no nandavoarary mandrakizay tamin'ny fanatitra iray ihany, ireo olona efa niodioviny ho afaka amin'ny ota. Ary ambarany fanahy masina amintsika koa izany, fa hoy izy aloha hoe: izao no fanekem-pihavanana ataoko amin'ny vahoaka Israely rehefa afaka izany andro izany. Hoy ny Tompo: ataoko ao an-tsainy ny lalànako ary hosoratako ao am-pony. Ary hoy koa ny fanahy masina hoe: tsy ho tsarovako intsony ny fahotany sy ny elony. Ka rehefa voavela ny fahotana sy ny eloka, dia tsy misy ilana fanatitra ho fanalana izany intsony. Koa isika ry havana dia manana ny tena fahafahana hiditra ao amin'ny toera-masina indrindra noho ny rà nafon'i Jesosy. Nanokafa ny lalana vaovao mitondra amin'ny fiainana isika, dia lalana mamaky eo amin'ny hevitry lamba, izany hoe eo amin'ny tenan'i Jesosy. Manana mpisorona lehibe izay mifehy ny tranon'Andriamanitra isika. Koa aoka isika hanantona an'Andriamanitra amin'ny fo mahitsy sy amin'ny fahatokiana vokatry ny finoana, rehefa voadio ho afaka amin'ny fieritreretana vesaran'ny ota ny fontsika, ary rehefa voasasa tamin'ny rano madio ny tenantsika. Aoka ho azontsika mafy, tsy azo
hozongozonina ny fiekena ny zavatra antenaintsika satria mahatoky Andriamanitra nanao ny fampanantenana. Aoka isika hifampihevitra ka hifampirisika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany zatra tsy miangona. Mifampirisika kosa isika mainka fa hitanareo miantombotra ilay andro hiavian'ny Tompo, satria efa nandray ny fahalalana tsara ny fampianarana mari-potitra isika no mbola mini manota ihany, dia tsy misy sorona ho afa manala ny ota intsony, fa ny andrasantsika amin'ny tahotra dia ilay andro fitsarana sy ny afo midedadeda hanandevina ny fahavalon'Andriamanitra. Izay mandika ny lalàna ny Mosesy dia ho vonoina tsy asiana indrafo, rehefa hita fa meloka araka ny tenin'ny vavolombelona 2 na 3. Anao ahoana kosa ary izay manao tsinitsinina ilay zanak'Andriamanitra sy mihevitra fa ny rà iorenan'ny fanekem-pihavanana sady nanadiovana azy dia tsy misy asiny ary maniratsira ny fanahy masina nandraisan'ny fahasoavana. Anao ahoana ny hamafy ny fampijaly heverinareo fa tokony hiatra aminy? Eny, fantatsika ilay ny teny hoe ay ny famaliana izao no hamaly, ary ny teny koa hoe ny Tompo no hitsara ny vahoakany. Zavatra mahatahotra izany ho azon'ny tanan'ilay Andriamanitra velona. Tsarovy ny nanjoanareo tamin'ny andro fahiny, fa rehefa nohazavain'Andriamanitra ianareo dia niara-pijaliana sy niaritra ady mafy tokoa. Novetavetaina sy nampahoriana teo imasom-bahoaka ianareo indraindray, na niara-nizaka izay nanjohan'ireo natao toy izany koa indraindray. Niarahanareo niaritra ny fijaliana izay voafonja, ary noho ny norobaina ny fanananareo dia nekenareo tamin'ny kafaliana izany, satria fantatrareo fa manam-pananana tsara lavitra sady maharitra ianareo. Koa aza manary ny fahatokinareo fa misy valisoa lehibe izany. Ilainareo tokoa ny faharetana mba hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra ka ahazahoanareo izay ampanantenaina. Fa hoy ny soratra masina, kely foana sisa dia ho tonga ilay tsy maintsy ho avy, fa tsy hita rehetra. Ary ny olo-marina eo imasoko noho ny finoana dia ho velona. Fa raha mihembotra izy dia tsy sitrako. Isika kosa dia tsy mba naman'izay mihembotra ka ho very, fa naman'izay mino ka ho voavonjy.